Mahakasika ny tohiny raharaha ampamoaka izay nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy dia samy naneho ny heviny avokoa na ny ministry ny folo alindahy na ny filoham-pirenena manoloana an'izay hankamoaka izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny ampamoaka izay nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy no tena iompanan-tsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fanambarana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga na ny MMM taorian'ny lahateniny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fahitalavim-pirenena. Ny voalohany mahakasika ny Îles Éparses, ny fiverenan'ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ireo nosy manodidina dia tsy tokony ho sakana amin'ny fiarah-miasa amin'ny Frantsa na ara-diplomatika na ara-toekarena, tsy rary na ara-famadihana tanindrazana ny fialana amin'izany tolona izany. Vahaolana arosony antoko MMM ny hametrahana paikady diplomatika matotra ary fanomezan-danja ireo manam-pahaizana malagasy tena mahafehy ity raharaha ity. Ny faharoa momba ny ady amin'ny kolikoly, manjaka ny kolikoly saingy tsy naharenesam-peo ny mpitondra izay mody tsy mahalala ho izy ireo hatrany. Ianan'ny mpandraha raha sy ny olo-tsotra izany. Ankoatra ny fanambarana avy amin'ny manam-boninahitra ambony, tsindrian'ny antoko MMM fa tokony hamafisina ny rafitra miady amin'ny kolikoly, ny hanaovana fanadihadiana sy ny hanomezana sady hentsitra ho an'izay tratra manao izany na ambony toerana aza. Ny fahatelo momba ny demokrasia, miharihary ny fiverenan'ny jadona, voafetra ny fahalalam-pitenenana, tsindrian'ny mpanao gazety ary feheziny fahefana mpanantanteraka ny fitsarana sy ny parlemanta. Voasakana ihany koa ny hetsika politika ho an'ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Ny faefatra momba ny fitsinjaram-pahefana, tsy omen-danja ny tompon'andraikitra eny fotony. Voasakana mihitsy koa ny vola tokony ho azy ireo raha tsy ilaza afatsy ny IFPB izay voarakitra ny lalàna laharana faha 724 tsipika 420 tamin'ny 20 aogositra 2024 fa any komina iray manontolo ny vola kanefa nalain'ny fanjakana ankehitriny. Tsy fantatra hoe nahoana sy rahoviana no hamirina anazy. Io ny fanambarana avy amin'ny antoko MMM raha naneho ny heviny tao anatin'ny pejiny tao. Any Vatican indray mahakasika ny raharaha fifidianana papa vaovao satria raha tsy ivana mantsy no dimanitry voatsy ela ilay papa teoloha ka tsy maintsy niditra amin'izay fifidianana papa vaovao zay ireo rehetra voakasika an'izay fifidianana izay any Vatican any. Efa vonina ny Chambre de l'Arme izay handraisana izay ho papa vaovao aorian'ny conclave izay hanomboka amin'ity andro androany ity. Ato amin'ity efitrano kely ny Chapelle Sixtine ity, ny papa vaovao izay voafidin'ireo kardinaly no hanao ny fanamiana fotsy amin'ny mahapapa azy. Efa maro arak'izany ireo mpino kristianina maneran-tany amin'izao fotoana izao miandry an'izay papa vaovao izay voafidin'ireo kardinaly ireo amin'izao ankehitriny izao. Ka dia andrasantsika eto ara ny hoe iza tokoa ilay papa vaovao izay nofidin'ireo kardinaly maneran-tany ireo any Vatican any amin'izao fahalasana ny papa teo aloha izao. Mahakasika ny raharaha ankamoaka izay nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy izay niteraka resabe eran-tambazotra tserasera sy ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao dia naneho ny heviny Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny pejiny tao. Tsy azo ekenina hoe olona iray izay mbola ao anatin'ny fanadihadiana ary ao anatin'ny toby kanefa tafatsoaka. Tsy maintsy mandray fepetra hensitra
sady haingana amin'izay nanao tsirambina sy izay voakasika izany ny tompona andraikitra amin'izao ankehitriny izao araky ny voalazany hatrany. Rehefa misy zavatra tsy mety sy tsy tomombana dia harenina haingana ary tsy tokony hisehontsony ny tranga toy izany araky ny voalazany hatrany. Tsara ho marina fa ny vahoaka ihany koa andriamatoa filoha efa lavo anaty fahantrana fa mila harenina haingana ary tokony tsy hiverina anaty fahantrana intsony. Io ny fanehoan-kevitra anireo olom-pirenena indray taoriany izay fanambarana nataony andriamatoa filoha tao anatin'ny pejiny izay satria raha ny voalaza mantsy dia tao anatin'ny fiandrasana ny fanadihadiana azy i andriamatoa Patrick Rakotomamonjy izay kolonely no tafatsoaka ary tsy mbola fantatra ny toerana misy azy hatramin'izao fotoana izao. Azo lazaina araka izany fa mety nisy ireo zay miray petsapetsa sy miray tsikombamkomba amin'izay fampandosirana any kolonely izay niandry ny fanadihadiana izay natao tamin'izay. Andrasan'ny mpanara-baovao maro araka izany indray ny amin'ny hoe izavy ireo zay niray petsapetsa sy niray tsikombamkomba tamin'izay fampandosirana azy izay ary aiza tokoa ny toerana izay nisitriany mandraky teny androany satria mbola tsy fantatra moa izay toerana misy azy izay. Mbola ao anatin'izay ampamoaka izay nataony kolonely Rakotomamonjy Patrick izay hatrany dia naneho ny heviny ihany koa ny ministry ny folo alindahy. Fitondrantena tena mivoana amin'ny maha miaramila hoy ny ministry ny folo alindahy ireny nataony kolonely Rakotomamonjy Patrick ireny. Fitondrantena mivoana amin'ny maha miaramila ary indrindra amin'ny maha manamboninahitra azy ny fihetsika nataony ka mahafantatra ny hovokatra izany amin'ny asany izy hoy hatrany ny ministry ny folo alindahy Savelo Lalamonja Delphin izay isany voaresaka tao anatin'ny ampamoaka izay nataony kolonely Patrick Rakotomamonjy. Voalaza fa voasoketa toy izany ihany koa ireo mpiara-miasa aminy amin'ny fampielezana vaovao toy ireny hoy ity ministra ity ary mitodika any aminy sy any amin'ny andian'ny voahany ary ny sekoly ny anarany sy ny ministera ny mason'ny mpanara-baovao amin'izao ankehitriny izao. Azo lazaina araka izany fa tena tsy faly amin'ireny ampamoaka nataony kolonely Rakotomamonjy Patrick ireny ity ministry ny folo alindahy ity satria izy raha teo dia isany voasoketa tao anatin'izay ankamoaka izay nataony kolonely Patrick Rakotomamonjy izay niparitaka era-tambazotra Facebook ary miendrika fanalam-baraka moa izany araky ny voalazan'izy ireo hatrany ka tena tezitra amin'izay izy ireo amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy handray fepetra hensitra izay mifandraika amin'izay fanalam-baraka tsy misy profo izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.